mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Farafahatsika afaka malalatra rytelaka misy faharaiky amin'ny telopolo ny volana oktobra ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika dia ny filazan-tsaramasina araka ny Matio toko faharaiky amin'ny roapolo, Matio toko faharaiky amin'ny roapolo andininy fahatelo amin'ny roapolo ka hatramin'ny faharoa amby telopolo. Matio toko fahairaika amin'ny roapolo andininy fahatelo amin'ny roapolo ka hatramin'ny faharoa amby telopolo. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa tafiditra teo an-kianjan'ny tempoly Jesosy dia nampianatra dia nanatona azy ny lohan'ny mpisorona sy ny olona ka nanao hoe fahefana manao ahoana no anaovanao izao, ary iza no nanome anao izao fahefana izao. Ary Jesosy namarika nanao taminy hoe izaho kosa hanontanianareo zavatra iray aloha, ary raha hovalianareo zany izaho kosa dia ilaza aminareo izay fahefana anaovako izany. Ny batisan'i Jaona avy taiza moa izany? Avy tany an-danitra va sa avy tamin'ny olona? Ary izy ireo dia arahan-saina ka nanao hoe raha ho lazaintsika hoe mantsy avy tany an-danitra dia ho valiany hoe isika ka nahoana no tsy nino azy ianareo? Ary raha ho lazaintsika hoe kosa avy tamin'ny olona dia matahotra ny vahoaka isika, satria ataon'izy rehetra ho mpamina any Jaona. Dia namaly an Jesosy ka nanao hoe tsy fantatray. Io Jesosy taminy, izaho kosa tsy ilaza aminareo izay fahefana anaovako izany. Fa ahoana kosa no hevitrareo? Nisy lehilahy nanana zanaka roalahy, dia nakeo amin'ilay matoy izy ka nanao hoe anaka, andeha miasa any amin'ny tany mboloboko anio. Fa namaly izy ka nanao hoe tsy andeha. Nefa noho ny afaka izany dia nanenina izy ka nandeha ihany. Dia nakeo amin'ny faralahy izy ka niteny toy izany koa. Ary izy namaly ka nanao hoe andeha tompoko, kanjo tsy nandeha izy. Ka iza moa amin'izy mirahalahy no nanao ny sitrapon'ny ray? Hoy izy ny lahy matoa. Dia hoy Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina tokoa fa ny mpamory hetra sy ny vehivavy janga efa mialohanareo any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa Jaona nakany aminareo tamin'ny lalan'ny fahamarinana nefa tsy nino azy ianareo. Fa ny mpamory hetra sy ny vehivavy janga no nino azy. Fa ianareo kosa na dia efa nahita izany aza dia mbola tsy nanenina mba hinonareo azy. Ray masino, manamasinana anay amin'ny fahamarinana ny teninao ho fahamarinana. Amen. Efa nisy fotoana ravako malala ndrasahantsika ity mofinaina ity ny andininy fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fito amby roapolo asa izay volana vitsivitsy na taona vitsivitsy lasa momba ny ity fanontaniana napetraky ny mpisorona sy ny loholon'ny Israely tamin'i Jesosy hoe fahefana manao ahoana no anaovanao izao. Fa andeha ny tapany faharoa amin'ity mofinaina ity no hifampaherezana ry havako. Manomboka amin'ny andininy fahavalo amby roapolo lay fanoharana izay nataon'i Jesosy momba ireo lehilahy izay nanana zanaka roalahy. Efa matetika firesantsika na indroa na intelo ato amin'ny mofinaina fa ny fanoharana, natao hoe fanoharana dia zavatra akana lesona, tahaka ny tantara kely akana lesona, tsy voatery ho tena nisy fa zavatra tiana ampitaina. Ary mandrakariva raha ny fanoharana dia tsy zavatra tena nisy fa zavatra akana lesona, zavatra ampitaina lesona arak'izany. Ohatra hoe fanoharana momba ny mpamafy dia tsy misy mihitsy hoe mivoaka ny mpamafy dia namafy teny amin'ny tany tsara, namafy teny amin'ny tsilo, namafy teny amin'ny toerana teny an-dalana. Fantatsika fa tsisy mpamafy any zany. Fanoharana ny tian'i Jesosy lazaina satria tsisy mpamafy adala, sanatria ka andeha mafy eny amin'ny arabe na andeha mafy any anatin'ny tsilo, tsy misy tantsaha na mpamafy anao an'izany. Fa fanoharana ny tian'i Jesosy lazaina ary tafida tsara ilay hafatra. Tahaka izany koa ilay hoe dia ny lehilahy endry dia nanao trano teo ambonin'ny fasika, teo ambony vatolampy, ary nisy kosa nanao teny ambonin'ny fasika. Mazava ho azy tsy misy manao trano ny ambonin'ny fasika. Fanoharana izay tian'ny tompo ho azo tsara mihitsy ny dikany. Tahaka izany koa ohatra asa tahaka ilay eo ambany eo amin'ity zotra masina ity le hoe andininy fahatelo amby telopolo, nisy lehilahy anankiray nanana tany mboloboka dia tonga n'izy aka ny vokatra dia nipiasa rehefa nirahany tany aka ny vokatra ny mpanompo dia
dia novonon'ny tompony hatramin'ny novonon'le mpanofan'lay tany lay mpindrana lay tany hatramin'ny zanany tsy fanoharana tiany Jesosy lazaina fa zavatra tsy pitrango ao anivon'ny fiarahamonina zany tamin'ny andron'i Jesosy. Tahaka zany koa andeha ataontsika koa hoe lay zanak'adala tsisy ray adala ka hanao hoe omeo any fananako dia omeo any anjara lovako dia anao an'izany le ray tamin'ny vanim-potoanany antikité tsisy an'izany fa zavatra izay ampitahin'i Jesosy fanoharana zay mora azahoana azy ary zay no mahatonga ny olona zay mpiaino an' Jesosy tezitra satria avy hatrany dia mora raisina le izy ary avy hatrany dia manindrona ireo zay voakasika ilay fanoharana. Ka eto dia misy fanoharana zay ho Jesosy hoe nisy lehilahy anankiray zay nanana zanaka roalahy. Ny tombony liavako hoe ny tombony ho an'ireo zay mahay teny grika de mahita fa tsy tsara dikany ny filazantsara eto. Ohatra hoe miteny hoe laha-matoa sy faralahy, tsy laha-matoa sy faralahy mihitsy ny dikany ao fa hoe voalohany sy faharoa fotsiny. Zany hoe zay efa heviteny le hoe laha-matoa ary efa heviteny le faralahy fa nolazainy madio fotsiny de ny hoe nisy lehilahy nanana zanaka roa, nisy lehilahy nanana zanaka roalahy de nakeo amin'ny voalohany izy. Voalohany ahoana moa io? Le niresahany voalohany ve? Sa ahoana? Fa tsy laha-matoa, tsy hoe laha-matoa le fa le voalohany fotsiny le niresahany voalohany ve? Mety le zandrany no niresahany voalohany, mety le zokiny le niresahany faharoa. Ary dia tsy faralahy koa nefa hoe faharoa fotsiny deutéros, zany hoe tsy tena mazava ho azy zany fa tsy voalohany sy faharoa arak'izay mety ho eritreretina, tsy laha-matoa sy faralahy am'izay mety ho eritreretintsika koa. Ary faharoa dia le hoe mandana miasa any an-tanimboaloboko. Amin'ny version sasany amin'ny teny grika dia misy karazany. Raha ohatra ka mijery teny grika anankiroa ianao dia misy tsy misy hoe ko fa tanimboaloboka fotsiny, fa misy ny hoe misy version sasany miteny hoe an-tanimboaloboko, fa misy tsy misy an'le hoe ko fa hoe mandana fotsiny miasa any an-tanimboaloboka, any an-tanimboaloboka tsotra fotsiny fa tsy any an-tanimboaloboka. Zay moa ny tombony liavako rehefa afaka mijery reny teny fototra ireny fa tsy de zay loatra akory ny zava-dehibe fa lay fanontaniana manao hoe iza moa no manao ny sitrapon'ny ray? Iza moa amin'izy mirahalahy no nanao ny sitrapon'ny ray? Rehavako lay fanoharana zany de zao, lay raim-pianakaviana de naniraka ny zanany anankiray hoe mandeha any ianao mandeha makany an-tanimboaloboka dia tsy nandeha le anankiray le nirahana voalohany zanana hoe za tsy andeha, za be zavatra atao asa, dia kanjo izy teny an-dalana dia nanenina, lay vombolona hoe nanenina dia niova fo, mibebaka, metano hoe mibebaka niova fo dia nandeha ihany izy rehefa avy eo. Fa ilay faharoa indray rehefa nirahana de niteny manao hoe mandeha any ianao ho mandeha makany an-tanimboaloboka dia eno izy za andeha, fa rehefa avy eo indray izy tsy nandeha fa lasa nanao zavatra hafa. Rehavako raha tena jerena de zao tsy toetran'olona anankiray akory ito, tsy olona samy hafa akory izy ireo raha jerena amin'ny ara-panahy fa samy hita ao amin'ny toetrantsika tsirairay avy, samy hita ao amin'ny toetrantsika tsirairay avy. Izany hoe na iza na ianao na ny tsirairay antsika dia mety hanana ny toetran'ity voalohany ity ary mety hanana ny toetran'ilay faharoa. Indraindray isika rehefa irahin'ny tompo, irahin'Andriamanitra, irahiny hoe mandana miasa makany an-tanimboaloboka, everiko hoe tsara dika kokoa le hoe an-tanimboaloboka, tsy voatery hoe tanimboaloboko akory io. Zany hoe lay tanimboaloboka tiana resahana eo de zao any am'lay asanao isan'andro zany, lay maha olombelona mandany anao makany amin'ny asanao, mandany anao ataovy tsara ny asanao, anaka mandeha any ianao ataovy tsara io asanao io, anaka andana fitao ny asanao, dia misy zany mpino manao hoe ataoko tsara ty asako ty nefa tsy manao izy, na misy mpino tsy hanao ny asako tsara nefa mieritreritra izy hoe andeha hanao ihany aho.
zany hoe am'izao araiky amby 3 oktobra zay atselovatsika manokana ny nametrahany Martin Luther ny taiziny nanitsy ny fiangonana zao de tena tandrifindrindrany mihitsy Paul Jesoa eto miteny manao hoe amin'ny lalàna fanoarana hoe mandehana makany an-tanimboaloboka. Inona moa le tanimboaloboka? Ny tanimboaloboka de zao lay nentsonanao, lay toerana nentsonanao. Ianao manana ny tanimboaloboka ao zany, zay asain'Andriamanitra karakarainao ny tanimboaloboka ao. Mahafinaritra amin'ny fanazavan'ny Luther ny amin'ny antsoina hoe beruf, lay antso, lay vocation de zao amin'ny Martin Luther ary amintsika protestanta mihitsy dia ny asantsika ny tanimboaloboka. Zany hoe ny asantsika no fiantsonantsika. Raha ohatra ka mpampianatra de amin'ny alalan'ny asako no ijoroko vavolombelona mampino aho, mampampianatra zany. Raha ohatra ka mpitandrina dia amin'ny alalany mampitandrina ahy no ijoroko vavolombelona mampitandrina ka hanaovako tsara ny asa zay niantsona. Raha ohatra ka mpandrarà dia io asa mampandrarà io no ataoko tsara, io ny tanimboaloboko. Io zany ny tanimboaloboko zay iasako tsara ka ataoko tsara zay apety azy. Tsy hoe zany ny olona antsoinao, tsy maintsy antsoina hoe antsoin'Andriamanitra ho pastera na ho mopera na ho mpiandry na diakona, zay vao antsoina hoe voavonjy, zay vao antsoina hoe manao ny asan'Andriamanitra. Tsy zay loatra, fa ny asan'Andriamanitra de zao lay ataotsika isan'andro amin'ny famelomatemantsika io de azo atao hoe asan'Andriamanitra io. Io asan'Andriamanitra io zay mahatonga antsika miezaka manao ny tsara, miezaka manao ny marina, miezaka manao mety amin'io asantsika io satria io le tanimboaloboka, io le tanimboaloboka. Eto zany dia raha raisina le fanoaran'ny tompo de manao hoe mandehany ianao makany an-tanimboaloboka ao dia ataovy tsara lay asanao. Raha jerentsika milafa ao anatin'ny fomba fijery Martin Luther de zao izasy anao zany, isika zany irahin'ny tompo hiasany amin'le tanimboalobokotsika io, any amin'le toeram-piasana. Moa ve vitatsika tsara le zavatra lay asantsika io ve ataotsika tsara ve io ny tanimboaloboka zay, io asantsika io ny tanimboaloboka zay hitarafana ny mampino atsika. Saingy tsy vitatsika le asany amin'ny tanimboaloboka. Ny tian'ny tompo tenena zany de zao tsy lay mihidy, tsy lay lafiny hoe tsy hoe antsoina hoe tanimboaloboka de zao lay ao am-piangonana ihany. Ny atao hoe asan'Andriamanitra de lay ao am-piangonana ihany, lay manao service ao am-piangonanao na le manao rakitra ao am-piangonanao. Iny zany aloha mazava ho azy efa tanimboaloboka iny satria efa vokatry ny fitahiana men'Andriamanitra anao iny. Fa izao lay tanimboaloboka voalohany de zao lay toerana misy anao, lay zao tontolo zao misy anao io, lay faritra misy anao io, lay ankohonanao io ny tian'ny tompo, anirahan'ny tompo anao hiasana. De mandehana ary makany amin'ny tanimboaloboka. De ny olana rehefa makany amin'ny tanimboaloboka, misy tanimboaloboka izay anirahan'ny tompo atsika reny isika dia ny zavatra mitranga de zao nandraintsika be fahamalina. Be fahamalintsika satria be programa manehaka za tompo be raharaha za avy any an-tanimboaloboka ve ndraindray tsy ataotsika le asa satria be fahamalina isika. Ndraindray manao andraso isika amin'ny zavatra asain'ny tompo ataotsika ao anatin'ny fianakaviana, any amin'ny toeram-piasana, ndraindray mety mpino nefa tsy manao ny asa be fahamalina amin'ny tompo na be fahamalina amin'ny asa zay ampanaovina na mandaha na tahaka zany na amin'ny asan'Andriamanitra io na amin'ny asa maha olombelona kanefa ijogona vavolombelona. De ndraindray tahaka ataony lay voalohany isika mandaha tsotra fotsiny zao, za tsy mahavita, za vizaka, za leo, za foana no manao, maninona ny hafa ny tsy mety manao, maninona za foana no mamoaka vola, maninona za foana ny tsemboka, za tsy mahavita. Tahak'izay mety ho hitatsika ny anivon'ny fiarahamonina any de malaina isika eo amin'le tanimboaloboka satria mety mahita zavatra mahafinaritra atsika koa, mety mahita zavatra mahafinaritra tsy mainka ange zany afaka miandry miasany amin'ny tanimboaloboka anio fa aleo amin'ny herinandro, aleo sy ny sisa rehetra mahita vahaolana hialana amin'ilay asa isika. Saingy zao hoy ny filazan'ny tompo azy manao hoe de niova fo, de niova fo. Le mety tany hoe niova toe-tsaina de nadena ka amin'ny tanimboaloboka ihany. Hoy isika manao hoe tena mety ho toetra atsika mihitsy io.
mety ho toetrantsika mihitsy io olona mpanao andrasoandraso io olona mifanjany io olona zay rehefa mpanaovina zavatra na amin'ny asan'Andriamanitra io na amin'ny aso anivon'ny fiarahamonina io na amin'ny asa anivon'ny fianakaviana de zao ndraindraytsika mandalava saingy eny am-pandehanana eny de tsy avelan'ny tompo fa vanginy amin'ny alalan'ny fanahy de mibebaka ary de manjary mahefa be. Fa nytoetra faharoa zay ho hita ao anatintsika ihany koa de zao betsaka koa ny zavatra ekentsika atao asain'ny tompo miasa ny atanim-boloboka sika de eny tokoa anao zay tompo manao be de be ny fanekena ataotsika. Misy fanekena ataotsika amin'ny mampiasa mpanjakana atsika, misy fanekena ataotsika amin'ny mampiasa am-piangonana atsika, misy fanekena ataotsika amin'ny maha olom-pirenena atsika, misy fanekena ataotsika, misy karazana fanekena sermon isan-karazany ataotsika nge ataon'ny mpitsabo, ataon'ny mpampianatra, ataon'ny tekona, ataon'ny mpandray, be de be reo karazana fanekena ataotsika. Iasany an-tanim-boloboka isika de zao manaiky ve ianao mamaky baiboly isan'andro? Eny tompoko. Iasany an-tanim-boloboka ianao manaiky ve ianao hitaiza ny ankohonanao ka atonga ny zanakao kristiana? Eny tompoko. Faneken'ny mariazy io. Ianao ve manaiky tompoko raha faneken'ny mpitsabo, faneken'ny be de be ny karazam-panekena ataotsika. Any anivon'ny fiarahamonina, any anivon'ilay tanim-boloboka iasantsika. Tanim-boloboky ny dokotera, tanim-boloboky ny ingénieur, tanim-boloboky ny professeur, tanim-boloboky ny mpiandry, tanim-boloboky be de be ny tanim-boloboka. Saingy zao tsy vitatsika lay izy, tsy vitatsika aekentsika fa tsy vitatsika, tsy ataotsika tsara. Ary dia mety ho hita ao amintsika avokoa reo toetra anankiroa reo. Tsy hoe olona samy hafa lay voalohany sy lay faharoa fa tena ao anatin'ny mpino mihitsy reo. Ary dia am'izao fotoana ajerovantsika ny réforme izao anio dia nitaonantsika eritreritra manao hoe vitanao ve zay zavatra nasain'Andriamanitra natao? Moa ve teo amin'ny fiainanao, teo am'izay rehetra andraikitra nataonao, afa-po ve ianao? Nekenao daholo ve zay zavatra nasain'ny tompo nataonao? Vitanao tsara ve? Ary dia miara-maika tsika fa izao tsy tanteraka. Tsisy afaka hiteny ao anatren'Andriamanitra manao hoe za tompo navita an'izany rehetra zany. Ary zay mahatonga ny tompo eto hiteny manao hoe ny verina tao amin'ny tompo lay voalohany de ny bebaka izy. Martin Luther afaka malala de nanazava fa ny mpino any de mpanota isan'andro. Fantatr'Andriamanitra ny tsy fahatanterahan'ny mpino. Saingy noho ny amin'ny Kristy dia tonga vaovao isan'andro. Toy Martin Luther hoe mpanota isan'andro ke ianao hoe fa mibebaka isan'andro koa ianao. Isan'andro ianao no mibebaka ary dia hamarinina isan'andro koa ianao. Ary izay ny fiainan'ny mpino zay afaka malala. Ny mahampino any dia tsy lay hoe tsy mandrefy am'lay hoe asa natao na tsy natao fa ny mpino any de sata hoe enao ve ao anatin'lay satan'lay olona vao vela eloka? Enao ve ao anatin'lay satan'lay fiangonana, ao anatin'lay satan'lay efa notonon'ny tompo famelan-keloka, enao ve ao anatin'lay sata izay efa ao amin'ny Kristy? Zay mahatonga ny Martin Luther manao hoe mpino ange de zao hoe navelan'Andriamanitra eloka izy. John manazava an'io avy am'izay nakany Martin Luther azy hoe John ny teny nge manao hoe tsika tsy manota intsony. Ny dikany hoe tsy manota intsony nge tsy hoe tsy manao ratsy fa ny dikany iny de zao manao hoe efa ao anatin'le sata ianao, ao anatin'le satan'le olona vao vela eloka ianao de zao mibebaka isan'andro. Le fanahy masina ao anatinao ao satria ao anatin'lay satan'lay olona vao vela eloka ianao noho ny asan'Andriamanitra, noho ny fanahan'Andriamanitra de mitoetra ao anatintsika le fanahy masina. Ary io fanahy masina ao anatintsika io dia mahatonga atsika mibebaka isan'andro. Matsiaro ny tenantsika sy tanteraka tsika isan'andro. Vokatr'lay asan'lay fanahy masina zay mibitsika ao anatintsika hoe ary ianao ndray toy nisy zavatra nekenao tsy vitanao. Ary toy misy zavatra tokony nataonao fa tsy nataonao. Dia lay fanahy masina ao anatintsika ao no mitaonantsika hibebaka isan'andro. Ary iny fanahy masina ao anatintsika iny koa no mampahery antsika ho Paoly. Mampahery antsika Romanina 9:5, mampahery antsika de mahatonga antsika hamarinina isan'andro koa. Noho zany ny satany mpino de zao satan'ny olona
efa voavela elo. Ka raha ohatra ka jerena amin'ny fampianarany ataovy any amin'ny Saint Augustin zay niraisiny Martin Luther momba fampianarana momba ny antsoina hoe les deux cités, na hoe lay tanàna anankiroa, hoe eto am'izao tontolo zao dia misy fanjakana anankiroa, dia izay misy ny toerana misy ny mpino sy ny tsy mpino, dia ianao zany efa ao anatin'lay cité de Dieu, efa ao anatin'lay toerana zay nomanin'Andriamanitra, efa ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ka raha mbola eto am'le fanjakan'Andriamanitra atsika na eto ambonin'ny tanana, tsy hoe tsisy ota ao, mety misy mandrakariva, ona moa mety mpitranga zany, saingy olona mahay mibebaka, olona mahay mihitsy, olona mahay mifona io ambaran'ny tompo io, fa tsy olona manamary tena, tsy olona tsy mieritreritra ny tenany ho diso, tsy zay loatra ny mpino. De zao olona efa ao amin'ny tompo izy, efa ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra izy, ary tsy anjely izy akory fa olom-baovao. Ma olom-baovao de zao manana herim-panahy tsara izy, ary manana herim-panahy hibebaka izy rehefa diso olona miaiky ny fahadisoany, olona miaiky ny tsy fahatanterahany, ary olona tapa-kevitra hiavao isan'andro. Zay no mahatonga ny Martin Luther mibebaka isan'andro, amarinina isan'andro. Zay no mahatonga ny fiangonana réformé tamin'ny taonjato fito ambin'ny folo moa nivoaha le teny hoe ny fiangonana noavaozina dia fiangonana miavao, afaka miavao isan'andro, satria efa noavaozin'Andriamanitra ianao tamin'ny taonjato faha enina ambin'ny folo ry fiangonana, izany afaka miavao isan'andro foana ianao. Dia izany toe-panahy miavao isan'andro zany dia toetran'ny olona manana an'Andriamanitra. Avako malala mametraka fanontaniana amintsika ary ny tompo. Iza ny manao ny sitrapon'Andriamanitra? Manao ny sitrapon'Andriamanitra avako malala de zao, zay olona mitodika amin'Andriamanitra, zay olona maninona tam'izay nasa amin'Andriamanitra taminy ka tsy vitany, ary olona zay tianavao ny fanoloran-tena isan'andro ao amin'ny tompo tahaka anao zany. Dia mahereza ry havako malala, ndana miasa ny an-tanimboaloboka, manana ny tanimboaloboka ao ianao, ny tanimboaloboko ny tompo iny moa de efa iasantsika menakavy amin'ny fiangonana, fa misy koa ny tanimboaloboka ao, izay anao manokana de ataovy tsara, zavatra niantsonanao amin'ny asanao isan'andro, am'izay rehetra niantsona ny tompo anao, de ataovy tsara. Fa zay no andrasan'ny tompo amin'ny fijoroana vavolombelona, dia olona miezaka mijoro vavolombelona ma olom-bao antso azy. Vavakisika, tompo misoranao zay no ny amin'ny fitokisanao anay, fa ianao de maniraka anay mandrakariva ao amin'ny toerana zay niantsonao anay hiasa. Dia misaotra tompo fa manome anay zay rehetra entinay miasa ianao, manome ny toerana hiasana, manome fotoana hiasana, manome ny sehatra hiasana, saingy izahay mandrakariva no mifanjana, zay mandrakariva no variana, zay mandrakariva no ndraindray mampiandry ny asa zay ampanaovinao. Mamelà anay tompo, ataovy miverinao aminao mandrakariva zahay, ataovy miavao, ary ny fanahinao masina hiasa mahery aty anatinay, hanane finiavana anao ny asa zay ampanaovinao anay. De manjaka antoam-ponay ianao Jesosy, ary akofy ny fahasoavanao ny fanoloran-tenanay. Jereo ny asanay isan'andro, jereo ny tanimboaloboka zay misy anay, jereo ny tanimboaloboka ao koa zay iasanay, de hialoavy lalana zahay tompo. Ataovy mafana fo, ataovy tia ny asanao, azavelanao ifampiandrina, ifanometsina, ifampitsara, fa ataovy mpitarika mandrakariva amin'ny fanatanterahana ny asa ao amin'ny tanimboaloboka zay misy anay. Dia jereo ireo marary Jesosy sy trano, jereo ny tokantrano an'ireo manana olana, manana ady am-panahy, ampaherezo tompo, fa Andriamanitra mahita ny fahasairana ny sambatan'olona ianao. Ireo ny tahinao manokana kosa tompo, de ataovy mahay misaotra, ataovy mahay mifaly aminao Andriamanitra. Noho ianao Jesosy Kristy mpamonjy no ametrahana ny fiainanay eo ambany fahasoavanao. Amen.